Fiadanany tompo amintsika rehetra ary mbola faly indray manolotra an'izao fandaharan'izao ho tsika tsiraray avy izay mpanaraka na ny YouTube zany na ny Facebook raky ivavaka avy hatranytsika melohan'ny ihainoantsika izay atolotry ny tompo atsika indray anio. Raha masina tsara indrindra mbola misaotra anao hatrany zay raha mbola manana fahafahana iaino ifampizara le fifampizarana tsy hoe zay avy aty amiko no omeko ny olona fa ny fifampizarana dia izaho no fitaovana izarana an'izay avy any aminao makany amin'ny olona izany hoe tahaka mifantsona fotsiny ihany atompo. Ary ny tena marina ihany koa dia na dia fantsona ary aho dia mba maniry ihany koa azo izay anjarako avy aminao ka dia amin'ireo fo indray izay menakavy kasio indray ny anatina ihany resaminay manokana ianao ampazavao izay sitraponao sy izay fihevitra ao omeo teny me fanambarana avy aminao indray zay anio aminaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovana izao vavaka izao misaotra tompo amena. Eny ara lasaina bavy andro antsika mbola ifampitoy efa tsy lavitry ny fiafarany zao loha hevitra zao tsony isika dia tsy nyzany fa mikasika ny tokantrano dia maraparantsika ao anatin'le izy nisy fotoantsika fampizara kely dia somary hiditra lalindalina kely ao fifampizarana tsy mandeha lavitra fa ny Efesiana toko 5 andeny 2 ka hatramin'ny 7 eo hatrany zay manambara tahaka izao mino fa efa azoazonao atsaina efa ainao ihany ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no tokony aneken'ny vehivavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Zay zany le hoe natao lohany ny lehilahy, natao lohany ankohona, natao lohany fianakaviana eo anivony tokantrano, dia ny vehivavy kosa dia natao mpanampitandrify. Ny sarisarin'le izy dia ohatran'izao hoe le izy moa zany ny tena révélation, ny tena fanambarana azon'ny apôstôly Paoly izay nanoratra ny Efesiana toko 5 dia tsy révélation ny amin'ny mpivady fa révélation ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Rehefa tapitra zao loha hevitra zao dia hiditsika mikasika an'izany révélation ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana izay zavatra faratapony indrindra ao anatina tontolo mpanompoana. Rehefa tapitra ny ina moa tizy ny avony resaka famonjena sy ny resaka fahasoavana sy ny resaka manodidina an'izay dia ny révélation faratapony ao arinan'izay resaka famonjena zay dia tsy ina fa Kristy sy ny fiangonana. Dia ohatr'izao fandeha le izy mametraka mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa Kristy ny loha dia ny fiangonana ny vatana. Dia tahak'izay ihany koa mpivady ny lehilahy ny loha dia ny vatana dia ny vehivavy. Ozy izy ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ny lohan'ny vehivavy rehetra dia ny lehilahy ary ny lohan'ny lehilahy rehetra dia Kristy. Zany hoe ambonin'ny lehilahy zany dia misy ny Kristy, eo ambonin'ny vehivavy dia misy ny lehilahy. Misy zava-miafina be dia be mihitsy ao anatin'izy ary mitondra ny équilibre. Azavay kely aloha zany le resaka loha sy vatana. Raha ny tena marina zany dia efa nambarantsika teto mikasika ny émission spéciale fandarana manokana fasivy miresaka la hoe nofo iray ihany izy roroa. Natambatra zany lay loha sy lay vatana. Lay loha dia tsy ina fa le lehilahy ary ny vatana dia tsy ina fa ilay vehivavy. Ny atao hoe vady sahaza dia loha misy vatana sahaza azy. Zany hoe arakarak'izay forman'le loha eo fa mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny vatana izay mitondra azy. Raha ohatra ka loha ngeza be dia ny vatana kely dia manjepozepy fandehany. Zany mampatonga zazakely manjepozepy rehefa mandeha satria ny zazakely tsy proportionnel ny lohany sy ny vatany. Ny lohany zaza dia ngeza noho ny vatany fa rehefa melehibe izy dia maka proportionnalité zany hoe mitovy lenta mitovy angeza mifanakaikikaiky ny fifandanjany ny angeza ny lohany sy ny vatany. Fa rehefa mbola kely izy dia loha ngeza dia ny vatany kelikely dia za mampatonga ny zaza mianjera foana
mianatra mandeha izy de sahirana sy sisa rehetra tsy mitovy le izy de ohatran'izay ihany koa zany le mpivady misy vady sahaza de io vady sahaza io vatana sahazan'lay loha ary lay loha le vatana ihany koa de manana ny loha sahazan'lay vatana raha vao misy tsy fifanandrifina ao anatin'le izy de mitongilaila de zany mampatonga ny tokantrano mitongilaila misy toerana tsy mandeha am'izay loany misy zavatra tsy mety loatra ao anatin'le izy na le mpivady mihitsy tsy mety loatra tsy hidirako lala zay zavatra zay somary lavidavitra be zay fanambaran'izay fa tsy zay nresantsika aloha am'ty androndroany ity de ozy ako teo hoe ireo anankiroa ireo dia tena iray daholo vatatena ray manontolo na ny loha na ny vatana rehefa tsy mifanandrify amin'ny asan'ireo rehefa tsy mipetraka amin'ny toerana tokony ho izy zay ambarantsika ao anatin'ny lohateny teo hoe ny lehilahy ny lohany fianakaviana lohany ankohonana ary ny vehivavy no vady mpanampy sahaza ina koa fanambarany teo vady sahaza raha vao tsy mandeha araka an'izay io zavatra io de tsy mandeha araka an'izay loanya itokantrano io ao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany toko 7 dia misy ny fampianarana ho an'ny mpitandrina na ho an'ny pasteur raha misy maniry ny asan'ny mpitandrina de maniry asa tsara izy ary am'izany ny mpitandrina de mitanisa zavatra io ny apôstôly Paoly fa tafiditra ao anatin'le mission mpitandrina dia ny hoe mafy tsara ny ankohonany ary mitaizany zanany amin'ny fahamotinana mafy tsara parametra fepetra izay napetraka sy izay takina sy izay tokony iainany lehilahy afatra ho an'ny mpitandrina fa afatra ho an'ny lehilahy ihany koa ka ny lehilahy dia tokony mafy ny ankohonany ny atao hoe mafy ny ankohonany dia rehefa manaiky ny ankohonany tsy amin'ny fibedesana tsy amin'ny fanapara-pahefana tsy amin'ny fampitahorana tsy amin'ny fandrahonana misy tsy inona lehilahy mifehy ny ankohonany amin'ny alalan'ireo fitaovana ireo amin'ny alalan'ny fampitahorana amin'ny alalan'ny vony sy ny dariko amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany fa tsy zany ny atao hoe mifehy ny ankohonana ary raha zay ny fomba hitondrantsika ny ankohonantsika de milazanao fa nahoelanao aingana de hipatitaka zany ankohonany zany oravo zany ankohonany zany satria maninona zany zavatra zany no mampatonga ny zanaka mikomy fa io na hoelana ho aingana zao ianao mety mbola matanjaka zao ianao mety mbola ao anatin'ny hery tsy fantatro mety 5 taona 7 taona ny zanakao mety 10 taona 13 taona mbola eo ampifehezana tsara azonao terena tsara azonao gejaina azonao atao araka izay itiavanao fa ho avy ny andro sy ny fotoana me mandroso eosy ianao ary ny zanakao kosa hiatanjaka eosy ianao ary ny zanakao hiatanjaka eo am'izay vao hitanao hoe nisy vidiny na loha le herim-pamoretana zay natao fa iny de eto zany Paoly tena mampianatra hoe ny lehilahy de tokony hifehy ny ankohonany dika le fifehezana de tokony ho pitarika zay mantsy ny asan'ny loha ny loha no mitondra ny vatana rehetrarehetra ary ny loha de mafantatra tsara mihitsy hoe aiza no mahasoa ny vatana ny loha no mibaiko ny loha no mitondra ary ny loha no mitady zay asoa ny vatana rehetrarehetra ny loha tsy mitady zay asoa azy sy atonga azy anapatra fahefana mianatra foantsika any Kristy sy ny fiangonany de nzao zany de efa milaza an'izay zavatra zay any aoriana manomboka me azonao zao fototra izao zany de fantatrao le izy aoriana rehefa hitoytsika iresaka mikasika any Kristy sy ny fiangonany fa Kristy zao mitondra ny fiangonany Kristy ilay loha de tsy manapatra fahefana amin'ny fiangonana fa ahoana ny fomba nitondrany Kristy ny fiangonana amin'ny fitiavana efa nisy ny zavatra tahaka zany izay tsy maintsy natao tamin'ny andro zanak'Israely tsy maintsy ny terena tsy maintsy nampitahorina tsy maintsy ny tambatambazana fa tsika ihany de mahita amin'ny tantara izay miseho ao anatin'ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha fa tsy nahoma mihitsy ny fomba fitondrana ny Israely tsy hoe Andriamanitra ny tsy mahay fa zay ny lalana tsy maintsy nandehanana de tsy maintsy natongavan'ny Kristy ny antom-pisiany Israely ho an'izay tsy mahafantatra afaka mijery émission tany amin'ny tsy fantatro fa 7 fa 8 tsadidiko anoany de manazava mikasika ny atao hoe filazantsara tena izy filazantsara marina de azonao jerena ny tapany voalohany amin'izay fanambaran'izay hoe inona ny antom-pisian'io testamenta taloha io fa manambara zay zavatra zay fa rehefa nahazo an'ilay fitiavana tandrify ilay fiangonana lay fofombadin'ny Kristy de manaiky zavatra rehetrarehetra eo ihany koa miverina amin'izay tsika le Timoty voalohany toko 7 andiny 4 hoe
mampanaiky ny ankohonany ary mafey tsara ny ankohonany. Rehefa mahazo an'ilay fitiavana izay atolotritsika, dikany hoe lehilahy, dikany hoe Kristiny lohan'ny lehilahy rehetrarehetra, dia ny lehilahy misitraka ary mandray ny fitiavana avao amin'ny Kristy le lohany, dia mikorina atao amin'ny raha lehilahy ny fitiavana, dia aparitany koa amin'ny ankohonany sy amin'ny vadiny. Avato Kristy, Kristiny lohan'ny lehilahy rehetrarehetra, mandray izay avao amin'ny Kristiny lehilahy dia manome ho an-tena. Tahaka ny hoe ity loha ity zao rehefa misakafo dia eto miditra ny hanina dia mandray izay hoan'ilay vava ny tena rehetrarehetra, dia samy mahazo ny anjarany daholo. Noho ny amin'izay anton'izay raha lasaina bavy no mahatonga ny ataoko hoe fotom-pisainana izay natoraly ao anatin'ny olombelona mamevahana ny lehilahy. Jereo tsara fa zao moa zany efa manomboka miova be ny zavatra rehetrarehetra so fotom-pisainan'olombelona, misy karazana zavatra marobe niova tao anatina tsy haiko 100 taona teo eo na ohatrohatr'izany. Fa jerenao tsara fa amin'ny kolotsaina rehetrarehetra manerana n'izao tontolo zao, ataontsika hoe talohan'ny taona tsy haiko 700 ohatra, dia ny kolotsaina rehetra tsy akanavaka, mety misy ihany angamba ny akoatran'izay fa mety saina amin'ny ratsan-tanana, fa ny kolotsaina raha ohatra ka hoe misy karazana kolotsaina 500 ohatra manerana n'izao tontolo zao, mety ny 700 farafahakeliny dia mety tombonday ny lehilahy daholo. Ary zay zavatra zay dia zavatra natoraly, zavatra napetraka Andriamanitra tao anatin'ny olombelona rehetrarehetra ny fanomezana izay, satria manina ny lehilahy dia natao hitarika, natao hitondra, natao hitatana, zay ny fandehan'ilay izy zany. Dia noho io anton'io dia tsy mety raha ohatra ka misy fahalatsahany foana ny lehilahy eo amin'ny zavatra misy eo anivon'ny tokantrano. Ohatra tsotra zany zao hoe jerenareo tsara fa tsy mety ny tokantrano rehefa misy déséquilibre be eo anivony. Raha ohatra zany zao vao miaraka fotsiny lehilahy sy ny vehivavy, raha mantsy nyty resaka ity zany hoe ahoana no fandehany, afaka miaraka foana, ny fitiavana ihany ny tena zava-dehibe sy sisa, fa misy an'izay zavatra zay mipetraka natoraly ao anatin'ny olombelona, dia zay toerana tokony ho mpitarika any lehilahy izay. Dia raha ohatra zany zao hoe ny lehilahy jereo tsara, dinio tsara eo anivon'ny fiarahamonina fa mikorotana ny tokantrano rehefa ohatra ka ny lehilahy ambany fahaizana no ny vehivavy, misy fikorotanany ao anatin'ny tokantrano. Ohatra zany zao mialatsiny ako tsy fanavaka vahanan'izana izy, fa fanomezana anao fotsiny fanazavana sy fijerena ny vahaolana eo anivon'ilay izy. Ohatra zany zao hoe le vehivavy nahita fianarana be baka +5, le lehilahy zara raha afaka baka, dia manomboka amin'izay le vehivavy teaka ny toeran'ny lohany, satria maninona izy manana hevitra tsara, izy mahay kokoa, izy mety mahita zavatra. Raha vao misy zavatra ohatran'izay dia matsiaro fahalatsahany le lehilahy, dia manomboka manondratrondrana amin'izay izy ao anatin'ny tokantrano. Ohatra ihany koa zany zao, mety hoe le vehivavy be taona kokoa, be expérience kokoa, dia le lehilahy milatsaka, dia misy zavatra, misy tsy fifandanjana foana, misy tsy fifandanjana foana ao anatin'le tokantrano, dia mampatonga le tokantrano mikorotana, mampatonga ady ao anatin'le tokantrano, dia milamila vaniny le lehilahy, dia tsy fantatra mihitsy ny anton'le izy. Tsy hay ny anton'le izy fa manina ty lehilahy ty manao zao. Mety misy fotoana ihany koa ny fomba fitrangan'izany zavatra zany, mety mivary lavo le lehilahy misotro toka, zay mahafantatra olona ohatran'izany. Le vehivavy no mampidibola ao anatin'le tokantrano, dia le lehilahy vary lavo dia misotro toka foana, dia le vehivavy le vadiko tsy hitako mihitsy sady efa tsy miasany mbola ohatran'izao, dia ozy normal be zany zavatra zany, satria manino tsy mipetraka eo amin'ny toerana tokony ho izy le lehilahy, tsy eo amin'ny toerany mpitarika izy. Tadidio fa ity fandehan-javatra ity indrindra ho atsika izay efa manana an Jesosy Kristy ao anatin'ny fiainantsika, ity fandehan-javatra ity dia tsy mandeha amin'ny fahaizan'olombelona sy ny fahalalàn'olombelona sy ny analizin'olombelona, fa ny lehilahy dia natao hitarika ao anatin'ny tokantrano, natao lohany. Zay ny tenenan'ny apôstôly Paoly, na dia tsy manambady ary ny apôstôly Paoly, dia nomeny tompo révélation izy mikasika ny Kristy sy ny fiangonana, dia nomeny ihany koa izy mikasika ny lehilahy sy ny vadiny, fa ny lehilahy dia tokony hitarika
tokony ho leader, tokony ho mpitarika ny ankohonany. Zany hoe raha tsorona lalasyanabavy dia zao ny lehilahy ny toerana tokony isy ny lehilahy dia mpitarika, fa rehefa tsy mpitarika izy dia tsy mandeha amin'izay loany io zavatra io, tsy mandeha amin'izay loany, tsy maintsy mikorotana io. Jerevo tsara ny fandehan'ny tokantrano ka misy zavatra tahaka izany dia mikorotana io tokantrano io. Za zany tsy te hiresaka hoe mety ve le hoe vehivavy ny zokiny, fa le resaka fitariana ny resaka eto, fa tsy hoe ndia hisaraka amin'ity vadiko ity zany, satria ty vadiko ity zanyko dia lasa tsy mety le izy fa dia miaina tokoa zay araka izany resaka pastery zany. Tsy le resaka ohatran'izay, fa le fanamboara toerana mihitsy hoe lay vadinao, lay lehilahy vadinao dia tokony ho mpitarika. Na mahino izy ianao ranabavy, izy dalatsina manome an'le ohatra, mety chauffeur ny asany, enao mety dokotera ny asanao, enao ny asa mafy, enao ohatran'izao, enao ny ohatr'izao, na maninona enao na maninona. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo, ny lahy no lohan'ny vavy amin'ny zavatra rehetra. Apetrao eo amin'ny toerana tokony isy azy ny vadinareo ranabavy, na manana diplôme ianao, na betona ianao, na mampidibola betsaka noho ianao no izy ianao, na izy tsy miasa fa ianao miasa, enao mamela ny ankohonana, enao zao mikorotana io ankohonanareo io. Raha vao tsy ny lahy no lohan'ny vavy amin'ny zavatra rehetrarehetra, dia nony amin'izay anton'izay ihany koa zany dia teboka voalohany ao anatin'izao afatra mikasika ho an'ny lehilahy izao isika dia natao ho mpitarika amin'ny ara-panahy. Ny lehilahy ny rahalahy, ho atsika rahalahy, ho atsika efa manana antoka fa zanak'Andriamanitra marina, dia mila fantatrao manomboka androany fa ianao dia natao ho mpitarika ny ankohonanao. Midika izay mampitarika ny ankohonanao zay dia ianao tokony ho anatombon-danja. Efana zany ozy ako tsy natao irehareana fotsiny, jereo tsara ny fandehan-javatra eo amin'ny Kristy sy ny fiangonana, fa Kristy dia manamo fa Kristy zany lay tanteraka, lay fataterana sy ny sisa rehetrarehetra, fa Kristy ihany koa modely ny fiangonana. Jereo sarisary rehetrarehetra omeny zany resaka rehetrarehetra izany, fa Kristy dia manana avo ara-panahy ambony izay ahafahany mitarika ny fiangonana. Dia isika rahalahy ihany koa mba patonga ny ankohonantsika andeha araka ny tokony ho izy, dia isika rahalahy tokony hanana avo ara-panahy ambony noho ny vaditsika ary ambony noho ny zanakitsika. Satria maninona lasa terena raha vao misy ny fanerena ao anatin'le izy, ny dika ny fanerena dia zao le lehilahy ambany dia le vehivavy ambony, dia terena fotsiny zavatra rehetra, tsy maintsy zao anolohany. Nefa efa tsy zay zany le izy, efa tsy zay le fahatsapana, efa tsy zay le zavatra atao, efa tsy zay le zavatra iainana, fa terena fotsiny hoe tsy maintsy zao tsy maintsy za zay tianao ihany io, anaparako hery io, anaovako didiny besandro io sy sisa rehetrarehetra. Fa isika dia natao ho ambony ary natao ho mpitarika. Ny rahalahy zany amin'ny alalan'izao afatra izao dia mila fantatritsika fa mba hampatonga atsika ho mpitarika mahomby dia tokony hanana avo ara-panahy ambony ny rahalahy. Isika dia tokony hanana fiainam-bavaka ambony, isika dia tokony hanana fahalalana ra-baiboly ambony, afahantsika mitondra ny ankohonantsika, afahantsika mifehy ny ankohonantsika, afahantsika mitarika ny ankohonantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Amin'ny alala fiainona zao afatra izao zany dia misy dinana tokony ataontsika rahalahy, fanapahan-kevitra manomboka androany. Ozy ahako hoe raha vao tsy misy le izy zany tokony natoraly le fitariana, natoraly le araka le resako teo hoe manaiky amin'ny fitiavana ny vehivavy, manaiky amin'ny fitiavana ny zanaka, tokony zay ny fitariana mahomby. Ohatran'le Kristy sy ny fiangonana, Paoly dia nanaiky amin'ny fitiavana ny fitarian'ny Kristy, na dia nieretany mafy rehetra ary na dia nanolorany ainy ary tahaka izany ihany koa ny Petera, tahaka izany daholo ireo rahalahy rehetrarehetra, satria ireo dia naharay ny fitiavan'ny Kristy. Ary tsisy ateritery, tsisy fanambatambazana, tsisy fampitahorana na dia kely akory ary. Zay ny atao hoe filazantsara. Ny filazantsara dia tsy misy fanambatambazana ary tsy misy fampitahorana na dia kely akory ary, fa manaiky ampitiavana ny ambiny rehetrarehetra dia tsy nafalay fiangonana, tsy nafalay vehivavy. Dia tahak'izay ihany koa ny rahalahy eo anivon'ny ankohonany, eo amin'ny fitaritana ara-panahy. Miakatra avo le rahalahy dia afaka mitarika ny ankohonany araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy zavatra terena fotsiny. Miteboka faharoa anatin'le fitaritana mahomby lehilahy lohan'ny fianakaviana dia ny rahalahy dia tokony hanana taridalana, tokony hanana zay malaza azy indrindra azon'ny rehetra azy taridalana na direktiva ho an'ny ankohonany.
araky nyteneniko teo a le izy tsy tonga de hoe baikobaikona be fotsiny hoe zany lohany de lohany aveo nefa tsy hita hoe anao inona tsy fantatra hoe lohany ahoana de lohany anao inona moa zany de andeha ho aiza de ahoana mifandehany fa zay ny fandehala izy a lohany ianao a mpitarika ianao a de tokony hanana taridalana na direktiva ho any ankonanao tamin'ny fotoana lasa isika de fa mifampiresaka fa tena ilaina ny fifampivavahana tena ilaina ny fifampitondrana tena ilaina ny mitondra ny ankizy tena ilaina ny baiko ny ankizy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mampianatra ny ankizy mampianatra hira ny ankizy sy sisa tokony lelahana an'izay programme zay ary mametraka an'izany programme zany lehilahy ny tokony hametraka an'izany hitanareo zany zavatra zany a ndraindray a eto santsika mbola sady mifampizara ihany koa ny anabavy hoe maizinareo anabavy a manome mampizatra ny vadinareo a anana fandraisana andraikitra satria ny antony de zao ny akamaroan'ny lehilahy rehefa manomboka misy an'le déséquilibre na le tsy fifandanjana eo anivon'ny ankonana dia manipy foana izy manomboka mila mailo nareo anabavy rehefa ny lehilahy no manipy foana ny fanapa-kevitra ho any aminareo atao fa efa ianao foana nge efa ohatran'izao misy antony zany zavatra zany satria matsiaro ambany izy a efa tatara efa nisy mety tsy azonareo atsainy zany hoe tamin'ny fotoana taizary zany zavatra zany nahoana fa tonga ho azy zany tao anaty fifampitaizanareo tao anaty fifampitondranareo zay tsy fantatrareo akory ny hoe avaizy ary tsy fantatrareo akory hoe ovina ny fiatomboany fefa nitsongolika ny fitondrana n'le tokantrano lasa ny vehivavy ny manapa-kevitra amin'ny zavatra rehetrarehetra lasa ny vehivavy ny tompo-kevitra amin'ny zavatra rehetra lasa ny vehivavy ny lohany de le lehilahy indray lasa manaraka fotsiny tsy fanainina le izy mety tsy azo atsaina le izy fa ozy ako hoe ny anton'le izy ao ambadika de ohatran'izay le vehivavy mety mampidibola bebe kokoa mety zokiny mety zatra mandray andraikitra mety zavatra be debe de lasa naka ho azy moramora tsy kelikely an'lay toeran'lay mpitarika de efa me mivadika ny tokantranonareo am'izao fotoana zao de fotoana ihany koa famadiany satria eo ampelantananareo mivady le izy lehilahy zany meko ny afatra am'izao fotoana zao fa vehivavy ihany koa meko afatra ao anatin'izao resaka izao omeo ny vadinareo ny fitondrana asaivo manapa-kevitra izy asaivo mandinika izy asaivo miteny ny zanakareo izy asaivo manitsy izy asaivo mandray décision izy asaivo mandray fanapa-kevitra izy amin'ny zavatra zay tokony ho atao sy ny zavatra zay tokony taterana na de mbola tsy miresaka ary azany hoe inona ndikala hoe vehivavy mpanampy tandrify sy sisa rehetrarehetra de efa mamesady ako ny anjara toeran'ny vehivavy ao anatin'le izy omeo fitondrana ny vadinareo omeo azy ny fitantanana omeo azy ny fitondrana sy ny fanapa-kevitra ao anatin'le izy de ozy ako te hoe ny lehilahy tokony ho mpitarika ny ankohonany zao mino fa manatena moa zany ny tena mariny manatena ako ao anatin'le izy satria efa herinandro vitsivitsy maromaro nyfampizarantsika an'izany hoe tokony isy fotoam-bavaka ao anatin'ny tokantrano mba manatena fa mba misy maromaro amintsika efa nanao an'izay dina zay raha tsy nanao ianao ka nareo mpivady nareo mivady tsy vitsy aminareo moa no mpivady miara-mijery azao émission zao de manapa-hevitra am'izay ianao raha lahy mila manapa-kevitra ianao raha nabavy mila manohana ny vadinao ianao alefaso raisy ny fitantanana raisy ny fitondrana ataovy fotoam-bavaka dada no mitarika an'le fotoam-bavaka tsy voatery ho zay foana fa dada no mametraka zay le taridalana am'izao tsika ajanona ny télé ajanona ny facebook ajanona ny ordinateur vo vita sakafo ohatra anao an'izao tsika piana daholo zay tokony ho piana rehetra hatramin'ny telefona finoana sy sisa mila an'izay décision zay mila an'izay lehilahy tompona andraikitra izay ny ankohonana mba ho arahany mba ho modeliny mba ho fitaratra eo imasony mba hatsapany an'le autorité le fifehezana tsy fifehezana tery vaimanta tsy fifehezana araka ny tsy tokony ho izy fa fifehezana araka ny tokony ho izy sy taridalana ny ankonany amin'ny sitrapon'Andriamanitra de anjarantsika lehilahy zao zany zao de fanararotana fanomezana taridalana na direktiva araka le resako tsika mba mila mametraka an'izay zavatra zay ny lehilahy de mila mametraka hoe atreto ny dessin animé jeren'ny ankizy ohatra zany anjara toeran'ny lehilahy daholo zany fa jereo tsara ny olana ao anatin'ny tokantrano sy ao anatin'ny fianakaviana fa varina indraindray ny lehilahy moa zany miasa avy miasa de reraka de mety mijery télé mety mamaky gazety bon am'izao moa zany tsy de misy tsony mamaky gazety fa mety mijery facebook ohatrany lasa fiaina mpitokantrano tsisy tsony ninina
de avy eo gaga isika hoe lasa mivary laviny ankizy ny antony de tsy misy an'lay ray pitarika tsy sarotra nye mandinika an'zany zavatra zany fa zavatra tonga misy antony daholo ny zavatra rehetra tsy misy an'lay pitarika atao tsy misy an'lay mpitondra azy araka ny fahamotinana araka azy sitrapon'andriamanitra araka ny lalan'andriamanitra androanytsika mila manapa-kevitra fa ty ankonany ty mila miova ny fahazarana rehetrarehetra mila transformena mila ovaina ny fahazarana rehetra misy fahazaran-dratsy mila ravana ao anatin'ny ankohonana mila fehezina ny ankizy atreto ihany ny fotoana tokony ijeren'ny ankizy ny dessin animé eto ny fotoana tokony ianaran'ny ankizy na de tsy te hianatra ny ankizy de baikony fa tsy avela andeha fotsiny am'izay sitrapony sy am'izay lohany anjarantsika lehilahy no manao an'izany ary anjaranareo vehivavy no mampatsiahy ny vadinareo am'zany zavatra rehetrarehetra zany fa tsy hoe rehefa tsy manao ny lehilahy de iny koa ianao miraviravy tanana ny problema be am'izao fotoana iainantsika zao ingy lasa ny volany tena imasotsika de lasa ny fitezanjanaka lasa tsy mandeha am'izay loany de araka ny resako tamin'ny fitezanjanaka farany teo fomba fitezanjanaka be debe ny ankizy efa mibabiny vokany fotsiny sisa de aty aorina ny ray aman-dreny manana ny zavatra rehetrarehetra le ankizy fa tsy mandeha am'izay loany ny fitezana azy de lasa zazaratsy taiza lasa zaza tsy fantatra tsony zay tantarany any ambadika any sy ny sisa rehetrarehetra fotoan'izao andraisana ny fitondrana rahalahy malala isany fotoan'izao ranabavy malala isany anomezana ny fitondrana ho an'ny vadinao ty tsisy analizy mihitsiny aza mieritreritra fisaina zao tontolo zao hoe na féminisme inone tovizolo lasy ny vavy tsy mandezany aty ny aty rehefa te anaraka sy sitrapon'andriamanitra rehefa te ahita vokatra rehefa te ahita an'andriamanitra hitsofoka sy ahita ny fitondran'andriamanitra ahita ny fiasan'andriamanitra ao anatin'ny tokantrano de mila ny sitrapon'andriamanitra no mitarika verintsika amin'ny afatra tany aloha hoe misy toerana telo ao anatin'ny tokantrano ny toeran'i jesosy ny toeran'ny lehilahy ny toeran'ny vehivavy raha vao tsy mandeha am'izay loany io inona ny toeran'i jesosy ny toeran'ny tenin'andriamanitra ny toeran'ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra jesosy igny tenin'andriamanitra rehefa tsy avelantsika ny tenin'andriamanitra ho pitarika azagaga mihitsy raha tsy mandeha am'izay loany io tokantrano io fa raha tiatsika isy vokatra raha tiatsika andriamanitra hitarika io na hitondra-bavaka azy fa zato farivo ary ianao kanefa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ny ao anivon'ny tokantranonao ary rahana fotsiny ny fivavahany eo le vehivavy sady mitondra-bavaka ihany no mbola sefo be ao anatin'ny tokantrano no mbola tsy mandeha am'izay loany le izy tsy mety io tsy mety io mialatsiny mihitsy ao an'izay tsy faly am'izany afatra zany fa ny any afatra izay omen'ny tompo a de tsy afatra azona gemme tsy afatra azona zadoro sy sisa rehetrarehetra fa afatra hitondra atsika ho amin'ny sitrapon'andriamanitra mino fa efa azonao zany resaky zany a tao anatin'izay afatra maromaro efa fampizarana izay fa tsy zay mafaly ny olona ny atao tompoko fa zay mafaly an'andriamanitra satria andriamanitra no mitantana ary andriamanitra no mitondra ny tokantranontsika za moa zany tsy reraka mihitsy miteny amintsika hoe ampandefero zao fotoana iainantsika zao zany tena mikorotana be ny tontolona tokantrano satria ny lasy ny vavy samy miasa daholy averiko foana ny resaka nyteneniko tany aloha tany ampandefero tsy maninona ampandefero ny resaka arabola ny resaka ara-materialy misy lehilahy am'izao tena nony amin'ny fahasairana nisy ny asarotany vidim-piainana ary za mahita mihitsy ny hoe tena misy asan-devolo mihitsy ao ambadika zany manandevo ny olona sy manery ny olona amin'ny alalan'ny information azon'ny olona eo am'izao tontolo zao tiany tokony ilomaizana tiany tokony masona tokony anana an'izao tokony entina ny KFC ny ankizy tokony entina ny gastro tokony zao lasa zany no mibosesiky zany information zany no mibosesiky ohatran'ireny tsy zanak'olona reny raha tsy mahazo an'izao sy mahazo an'izao sy mahazo an'izao tsy zany reny mahasambatra tsy zany mampilamina ny ankonana fa mampilamina ny ankonana dia adada sinena mipetraka eo amin'ny toerany izay mitondra ny ankonany araka ny tokony ho izy dia za zany te hiresaka mihitsy ny hoe raha ohatra ka nareo anisan'le ankohonana raha dada sineny mivalapatra be ao anatin'ny fiainana ny fitediavam-bola miaranareo mivady vavaka dia manapahy ianareo hevitra jesosy eo zay te hampandroso an'ity ankonana ity zao ny sitraponao ny sitrapon'andriamanitra dia ohatran'izao fa mahery ozy ny fanambaran'ny tenin'andriamanitra zay mankatoa ny tenin'andriamanitra tsika zany mandeha kajy be any anatin'ny fisainantsika any ohatr'izao dia mahazo vola ohatran'izao dia ohatr'izao no andanina ny vola io dia afaka manao an'ity dia afaka manao vakansa dia afaka makatsy dia afaka makaroa dia sy ny sisa rehetrarehetra fa ny fankatoavana tenin'andriamanitra dia anokafan'andriamanitra lalana ary ahitantsika mirakla
zay tsy takatra saitsika zay ataon'ny tompo ao anatin'io ankohonantsika io fa aza velan'ny vola zany nitondra ny ankohonana ary aza velan'ny vola zany no maharanga sy mavehivavy sy ny tsy fantatro rehetrarehetra fa tsika tsy manana fisaina zao tontolo zao ary tsy manaraka ny fisaina zao tontolo zao fa miova fisaintsika alalantsika sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina ka isika lehilahy dia tokony anana an'izay fitondrana, tokony anana fanapahan-kevitra, tokony ho responsable, tokony ho mpitarika, tokony ho leader eo anivon'ny ankohonantsika ary ianareo vehivavy dia tokony ho ianareo no mpanome antoka fa zay omeo an'izay fahefan'izay mivadinao na tsy mivavaka ary vadinao dia ny tompo mandresy lahatra ny anatin'ny fisainany any mara zany ambaran'izany fa ianao no tokony hitarika ary hitanao fa hiatsara ny tokantranonareo amin'ny alalan'izany tolotsaina zany zay mantsy ny atao hoe mpanampy tandrify izay ifampizarantsika amin'ny heriny satria voafetra be ny fotoana tsy vitantsika indray manao zao afatra ao fa amin'ny heriny indray isika ifampizara mikasika an'izay anjaran'ny vehivavy izay fa manomboka izao dia isika rahalahy tokony ho anaiky olona manapa-kevitra, tokony ho anaiky olona mifeny ankohonantsika, miteny ny ankohonantsika, manitsy ny zanaka dia manampinampy tsy ndraindray eny fotsiny reny mpianakaviana ohatra amin'ny resaka hoe tsy fantatro tokony borosy nify, tokony tsy fantatro zavatra kipitsopitsony fa ny fehiny fifehezana sy ny fitaritana ny ankohonana dia napetraka Andriamanitra ho eo antsorikitsika rahalahy. Zay indray fifampizarantsika amin'ity andro anio ity mino fa misy zavatra azonao ny raisiny tao anatin'izay sy ampiarina indrindraindrindra ao anatin'ny ankohonana. Mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa amintsika rehetra. Samy tahiny tompo daholo. Veloma tompoko.